Ao anatin'izay taranja baolina lavalava izay ihany dia raisitsika amin'ny volana jona izao ny fedina ny tompontakany Afrika ho an'ny sokajy bio ka tsy tazapotsiny ny fanjakana araka ny nambaran'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta omaly teny amin'ny kianjamakia Antotapenaka fa dia anohana ny federasiona amin'ny fandraisantsika ity lalao goavana ity. Taorin'ny fedinany amboaran'ny filoha iny dia isesisesy ny fandraisantsika lalao iratsam-pirenena amin'ity taranja baolina lavalava ity. Amin'ny alahady fa 7 amby 20 ny volana May izao dia andray ny ekipa tompontakany Nosy Réunion isika izay ifanandrana amin'ny FTM Manjakaray tompontakany Golda Top 8 iady ny amboarany ranomasimbe Indianina. Aoron'io afaka 2 herinandro mahery kely dia hiatrika ny fedin'ny tompontakany Afrika sokajy by indray isika. Nambaran'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta ary fa tsy tazapotsiny ny fanjakana fa hanao izay hoafany hanampy ny federasiona amin'ny fandraisantsika io lalao goavana io. Goavana moa izy ary zany ka voninahitra atsika zany mandray ny kanina zany eto moa zany loan'ny ministre tompon'andraikitra miaraka amin'ny président ihany koa zany eto akaiky eto ka afalitsika zany voninahitra ho an'ny firenena mandray an'io kanefa misy adidy zay miandratsika ihany koa ary tsy raviravitana fitondram-panjakana zany amin'ny fanaovana tolo-tanana zany amin'ny fanomanana rehetra mba hahatonga n'io kany io zany ho tomombana eto amintsika indrindrandrindra koa ampandresy ny ekipantsika satria zay ny tanjona. Raha ny fandaharam-potoana amin'ny kanina dia ny 12 jona ny makino hiakatra kianja voalohany idona amin'ny Zambia, 15 jona Senegal Zambia indray no iona ary amarana ny fananana ny makidy Madagasikara no ifandona amin'ny Senegal amin'ny 17 jona. Any Tunisie kosa no ifaninjana ny vondrona ilany izay ahitana ny Tunisie, Papiatrano, Botswana ary zareo Côte d'Ivoire. Izay tafavoaka larana voalohany any Tunisie no hiatrika ny lalao famarana amin'ny larana voalohany eto Madagasikara.